Alma TV zala. Oui, tiegwek. Alma TV. Tiegwek. Alma TV zala. Oui, Let's go.
Ny distributeur agréé Canal Plus Matteo dia vonina hanome fafampoantsika mpanjifa rehetra amin'ny tolotra maro ao aminy toy ny famarotana fitaovana Canal Plus amin'ny vidiny mirary, décodeur Canal Plus sy ny kit Canal Plus, tête LNB, câble coaxial etc. Ny fametahana na installation, ny famahana na désinstallation, ny fanamboarana décodeur na dépannage, ny fandraisana ny mpanjifa amin'ny fanomezana torohevitra sy ny famahana olana maro, ny fiara-miasa amin'ny orinasa sy fikambanana maro. Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala manantona ireo ekipa mafatrapo vonina indray sy anampy antsika amin'ny bureau ny Canal Plus Matteo eo ampitany stationnement Andilamena na iantso ny telefone 034 37 068 49. Ny distributeur agréé Canal Plus Matteo dia vonina trany hanome fafampoantsika. Ny distributeur agréé Canal Plus Matteo ve hafa ihany e. Potika ny tontolo iainana izay mandory tanety mandory tanindrazana, maina ny tany, ritra ny rano, sahirana zanak'olombelona amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, fa dino mandory tanety fa loza mitatao amin'ny tontolo iainantsika. Manam-pahaizana pikaroka amin'izao fotoana dia milaza raha toy izao. Ao anatin'ny roapolo taona tsy misy tsony io laka loatra io manentana antsika rehetrarehetra satria zany le fitantarana ny rino. Tsy afaka mandeha herintsony zany fambolena sy fiompiana arjony zany raha tsy mikajy ny tontolo iainana isika. Zany ny ezahana eto amin'ny tantsika ity. ndao iara entana iady amin'ny dory tanety. Andriamanitra mitaia ireone anaovana joro. Alma TV teako aiky. Alma TV tiako aiky.
mandrahiro zay no mipetrako teny atao madinika fa tsy hoe angano mpianatra honompiavo sady mpanofatrano majalany etsikona ratsy sainy ka nambany olo génération iratsika amin'ny fiainana ka tsy maintsy miara mitolo de iny aonararotinao satria tara taminao de fitiavana nomeko anao natao antsilabao miazakazaka anao tamin'ny lamody sady nanaraka vazaha de fizano ndeha ikoty de anao tsy miraraha injenao karazana karako izao lasaina tambahoaky nisy nefa taty aorina fanivadika andry miazakazaka anao tamin'ny lamody sady nanaraka vazaha de fizano ndeha ikoty de anao tsy miraraha injenao karazana karako izao lasaina tambahoaky nisy nefa taty aorina fanivadika andry nisy nefa taty aorina fanivadika andry nisy nefa taty aorina fanivadika andry izy isakala manno voalavo zany foana de tsisy tany antiana mitsipatsipaka miantso azy lava inonangano lokatsika ao sery ary anao zany ratsy mianaka vaovao inona lesy mianaka ny Israela tena ampiasaiko teo tianao bobo vandy de iaho namaly hoe iah tiako de izy niteny hoe atsangana ary tananao raha tianao le bobo vandy de zana nangatanana L'école privée Mialinjas, Orange Madagascar, manolotra anao ny vaovao. Falmanolotra araba tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny famparana-bavoa eto nivon'ny Alma TV izay anasanao mpanazana ny anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana ny famparana-bavoa dia ny resaka ny lalam-pirenena faefatra amby 700 izay tena mampikaikaiky ny vezivezy tokoa amin'izao fotoana izao no resantsika. Nisy moa ny resadresaka ny fanaovana tamin'Andriamatolo ny Madagasikara Andrianirina Rabeony ny fanaovana tamin'ireo mpanao gazety izay ho tateriny ny olona fa tsoantsika fiantsana makasika izay. Miantehatra tanteraka amin'ny lalam-pirenena faefatra amby 700 ny vahoaka aty amin'ny faritra loatra amin'izao fotoana izao. Noho ny tsy fisian'ny fitaterana fiaran-dalam-by izay mpitatitr'olona miala avy eto Ambatondrazaka miazo any Moramanga, izy rery sisa no any famezivezena sy amoanany vokatra amin'ireo faritra maro hafa raha tsy laza afa-tsy ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analamanga.
amin'izao fotoanany fahavaratra izao sakia manano sarotra ireo mpampiasa azy ity lalam-pirenena fa 470 ity izay ahitana fahasimbana trano mo amin'ny fotoana mabenorana toy izao. Nitondra fanazavana sy nanentana ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika izany ny lolon'ny Madagasikara Andriamatoa Rabenony Andrianirina. Mitinanay dia fanangataka foana hatramin'izay ny any fainganana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 ary iny moa na ny filoham-pirenena dia efa nanome toky fa tsy maintsy ho karakaraina ny lalam-pirenena fa 470 dia fanaizana zany nefa dia mbola namafy ny fangatana zay noho ny zava-misy amin'izao fotoana dia namafy ny fangatana mba hanafainganana ny fanamboarana ny RN44 satria zao ny zavatra misy tapaka ny fiaran-dalamby dia tsy maintsy ao sisa. Nasiany lolon'ny Madagasikara fanazavana ihany koa ny momba ny fitaterana solika ho an'ny faritra aloatra. Ny fampiasana solika zany raha ny vaovao zay nalainay alefa amin'ny arabe RN2 ny lalam-pirenena RN2 zany ny solika avy amin'ny Tomasina makao Moramanga dia ao Moramanga indray no alefa atao anatin'ny train makaty amin'ny faritra loatra satria marihana fa hatramin'izay zany dia ny train wagon citerne le mpitatitra solika zany no mitatitra avy ao Moramanga nakaty amin'ny faritra loatra. Efa ao anatin'ny fitadiavana vahaolana maharitra amin'izao fotoana izao ho ny lolon'ny Madagasikara ny fitondram-panjakana ka antenaina fa tsy ela dia ivany olana mahakasika ny fitaterana na eo amin'ny lafin'ny fiaran-dalamby mpitatitr'olona izany na eo amin'ny lafin'ny fitaterana solika iazony renivohitry ny faritra loatra Mangoro. Voaresaka ny aratsy ny lalana fa eo ihany koa ny fitaitaina ny mpivezivezy amin'ny resaka tsy fandriampahalemana amin'ny lalam-pirenena fa 470 iny. Izay no mahakasika an'iny fa ivadika lafim-baovao hafa isika. Tao Emery Mandroso Ambatsosoratra no nanohizana indray ny fizarana ny tambikarama ho an'ireo lehiben'ny Fokontany sy ny lefiny amin'ireo komuna manodidina ireo. Omaly alakamisy fa 9 ny volana Marsa 7 ny lehiben'ny faritra loatra Mangoro no tonga teny toerana nanatanteraka izay fizarana ny tambikarama izay. Tiafitsondrena-panjakaina sy Miora Vatosoa no mitatitsy. Mitohy hatrany ny fitetezam-paritra izay ataon'ny lehiben'ny faritra aloatra Mangoro sy ireo mpiara-miasa aminy izarana ny tambikarama sy volana ambiny tamin'ny taona 2012 iny ho an'ireo lehiben'ny Fokontany sy ny lefiny eto amin'ny faritra. Ireo lehiben'ny Fokontany sy ny lefiny avy ao amin'ny komuna ambanivohitra Emery Mandroso, Paritsokatra, Antanandava, Andromba, Vohimena ary Andriambakely avaratra indray no nahazo ny anjarany atao Emery Mandroso ny alakamisy 9 Martsa 2012. Atao orian'izay dia niazo ny komuna ambanivohitra Ambatsosoratra ny delegaciona notarian'ny lehiben'ny faritra ny zara izany tambikarama izany ho an'Ambatsosoratra, Ambohidava, Manakambahiny Atsinanana ary Ambotsilozana. Noraroton'ny lehiben'ny faritra tamin'izao diany izao ny niain'ny etaetany ireto tompona raikitra eny fotony ireto ary nanome toromarika ny amin'ny asa miandry azy ireo. Agnatin'izay no anentanana an'izy ireo zany mba andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ka isan'izany ny fiarovana ny tontolo iainana satria hitatsika ato amin'ny faritra loatra Mangoro tamin'ity taona ity ny haintany ka manentana an'izy ireny zany anaramaso ny olona manao mandoro tanety mandoro zetra reny mba andraisana fanapa-kevitra mikasika an'izy ireny. Tahaka izany koa tsy fandriampahalemana anentanana an'ireo tompona andraikitra Fokontany ireo andray andraikitra ka anangana ny andramaso tokon'olona ary atao zay ifandrindraza ireo amin'ny zandary zany ary fatelo ararotina amin'ny famangina ny reny komuna reny moa zany dia fanentanana an'ireo tompona andraikitra Fokontany ireo amin'ny andrisina ny olona amin'ny isoratra any amin'ny lisam-pifidianana. Velom-pisaorana ny fitondram-panjakana ireto lehiben'ny Fokontany sy ny lefiny ireto ary nanome toky fa anatanteraka atsakany sy andavany ireo andraikitra takina amin'izy ireo. Tsy mbola nisy tahaka an'izao raha mbola teto amin'ny région aloatra Mangoro. Noho izany dia vonona zay anatanteraka an'ireny fanentanana rehetrarehetra nataon'ireny mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana indrindrandrindra ny fandriampahalemana dia vonona tanteraka izay fa mangataka fiaraha-miasa kosa amin'ireo hery velona rehetrarehetra ny maramila sy ny gendarmeria mba hifandray tsy tapaka aminay amin'ireo vaovao izay apetraka amin'ireo andromaso tokon'olona ireo. Ny lisam-pifidianana zany dia eto am-pamaranana anazy mihitsy zay fa isaorana zany mbola nanome
volana vitsivitsy nyisenia afanay manangona nyreny mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lista reny dia vonina izay anao an'izany atsakany sy andavany. Tsara ny manamarika fa fokotany 5,700 no mandrafitra ny faritra aloatra mangoro ary mitotaly 200 tapitrisa ariary izao tampoka rama sy volana ozaraina izao. Fambolana zaona akony ny fankalazana ny valomarsina ny andron'ny vehivavy izany tamin'ny toerana maro samihafa. Horantsika miaraka ny vaovao mahakasika izay ho tantely ireo mpanao gazety vetonivo ny Almaty. Azo lazaina fa tanteraka tao anatin'ny ampany amin'ny fandaram-potoana efa voalahatra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tamin'ity taona 2024 ity izay natao teto amin'ny renivohitra Gasikara ny fankalazana nasionaly ho an'ny faritra loatra mangoro manokana. Marobe ireo fikambanam-behivavy nandefa solitena andray anjara sy hiatrika amin'izany isaky ny distrika 5 voaprovizany tamin'ireo trano eva 50 izay natao teo amin'ny Palais des Sports dia manana anjara trano eva 3 ny faritra loatra mangoro miavaka ary navarinan'ny malagasy ny asa tanan'izy ireo toy ny asa tanana ny rary sy ny zaitra izay maro isan-karazany izay nahasarika ihany koa olona marobe. Teo ihany koa ny fananantsika ny arena kibony tany toy ireo vatosoa isan-karazany ary ny fanamainana ny sakafo ho ampiasaina amin'ny fotoana maritra izay ny karakarainy ny fikambanan'ny vehivavy. Tsy izany ihany fa teo ihany koa ny vakodrazana nataon'ny fikambanam-behivavy avy eo amin'ny komina Morarankoroma distrikana Parafaravola sy ireo fikambanam-behivavy etsy Ambobotavo komina Petatsimo distrikana Ambatondrazaka. Na ny fitafy na ny dia nataon'izy ireo dia naneho fahavononana sy fahatsarana ary mitondra laza ny faritra loatra mangoro. Mahatsiaro ho afa-po noho izany ireo fikambanam-behivavy izay tonga niatrika ny fankalazana maneran-tany ny andron'ny vehivavy tamin'ny ampahany tany Antananarivo izay tsy afa-nisaraka tamin'izy ireo moa ny oloholon'ny Madagasikara etsy amin'ny distrikan'ny Moramanga, ny vadin'ny ben'ny tanàna na Pitatsimo ary ny avao amin'ny fo be paritry ny ponina aloatra mangoro. Izay no masaka azo natondra tompoko lasy tompoko vavy sorana ianao nanaraka izany hatramin'ny faritra sorana ihany koa ireo ekipa teknika sy ny mpanao gazety vetonivo ny Almaty TV niara-resana tamiko nanatotosa izao fampahalalam-baovao natondra anao teto anio izao veloma ho amin'ny fotoana manaraka ilay tompoko lasy tompoko vavy. L'école privée Mialinjaz, Orange Madagascar, nanolotra anao teo ny vaovao. Matomato mihitsy vahiny fa tena mampikolotra pikesy mety fanahy miasa raha tafahotra fiambolangolana sy fetsika manintona foana zahoaza tao dia tsy hipanjona afa-tsy anano hoe hoanlo matomato mihitsy vahiny fa tena mampikolotra pikesy mety fanahy miasa raha tafahotra fiambolangolana sy fetsika manintona foana zahoaza tao dia tsy hipanjona afa-tsy anano hoe hoanlo sandindrisy fatao zava-pona ity endrika mampitegniny mona raha volano alony fity angamba tsy vita soni matokondry fa hoe matsafoana ny zanaka loatra zay tsy mba honona ka ovainy famindrindry sasika vao hoe arady zanaka loatra to miavaka foana malaza mifananambiky fa tsy hoe tsy misy tomika
anjaranao misafidy sanandro hoe izy am'reno alay tokatrano sonjoray loha saiko agnatsy lozan'zay amarara zala Waskasakaka malakas mifandraisatanantsika mianaka mifandraisatanantsika mianaka zanaka loatra mandia aminazy zany le retsika tovavy zanaka loatra mandia aminazy zany le retsika tovavy nabikana endrika tena favy sady tsy mahisy tsy matavy ka otokodigno tsara nefa aotokodigny amizay fa le tsara fa avy io angambaleritsoe matsafona ny zanaka loatra tao miavaka fona malaza mifananambika fa tsy hoe tsy misy tomika anjaranao misafidy sanandro hoe izy amoreno alay tokatrano sanjoray loha saiko agnatsy lozan'zay amarara zala angambaleritsoe matsafona ny zanaka loatra tao miavaka fona malaza mifananambika fa tsy hoe tsy misy tomika anjaranao misafidy sanandro hoe izy amoreno alay tokatrano sanjoray loha saiko agnatsy lozan'zay amarara zala tsy vitsiny zanaka loatra zala manana bika saina fana tsy vitsiny zanaka loatra zala manana bika saina fana